rehetra iainam-pitiavana fahendrena no ezantsika ifampizarana mba hoe hotozany fiarahamonim-pahendrena izany. Isaorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana afahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanak'Amampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM afahantsika misitraka n'ity fandarana ity. Amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo manovo jery. Tsy hovahantsika amin'ny fomba mifandarana satria hita fa nahatsara. Ialohavantsika amin'ilay zanam-pandarana. Teny maiva leroa. Io teny maiva leroa io koa misy teny fanevany. Anareo ampondonomby malandy. Anareo PNC mpandefa SMS amiko koa zany. Marambitsy miranga. Tany naterahany ity zanam-pandarana ity. Ambarao ny hitanareo. Zay matory vokony. Ndao tsika ampionjo. Fa zaka tao tsy enara. Io le tsy enara io volany marambitsy any. Hoe tsy enarana zany. Tsy zay le izy fa tsy mahamenatra. Fa tsy hoe tsy enarana. Nisy nandefa SMS an'izay moa dia voaterina hitsoko. Fa zaka tao tsy enara. Io tsy mahamenatra zany. Fa tsy hoe tsy enarana. Fa zay le fomba fiteny. Ny antom-pisiny le zanam-pandarana dia fanamariana. Sy fankasitrahana n'le fandarana ihany koa. Ho anareo zay nandefa n'ity SMS aty amiko zany. Dia za koa mba miezaka makasitraka an'izay fankasitrahanareo zay. Fomba entiko makasitraka azy dia hotononiko ianareo sy ny toerana ny avinareo mba ho mariky ny hoe namaly an'ilay SMS nalefanareo za. Florent Ambanjabe, Marotia Besely, Vonjy Morafeno, Anika Tsaramandroso, Zeze Tanambao Ambalavato, Toly Marosakoa, Bera Mavozaza, Ernestine Ambovoalanana, Orlando Antany Masaja, Madame RBL. Izy moa zany mety fa zay foana, fa mety ahitsika maro ngambany izy. Fa izy tsisy hoe arina aty, Madame RBL. Erika Fifio, Monjy Antany Masaja, Hervé Sotema, Angelo Tsenavao. Io tsy haiko koa Tsenavao fa izy nanoratra an'izay. Maurice Antanambao, Lydia Marovoay, Zeze Amboromalandy, Mamany Alima Ambolomandamina secteur 2. Misy fanamarinana kely amin'ny Mamany Alima sapa. Nanindrona foko izy le lohahevitra farany. Za matoko Mamany Alima nanindrona anasitrana fa sanatria mivava tsy anaratsy. Zay mba faniriko fa engany mba zay ny any aminao. Ferdinand Mitsinjo, Zaitony Manga. Ty ohatrany hoe mademoiselle fa melle moa zany Abekobay. Tsy de mazava aminakafa dia tononiko foana. Joma Ambalamanga, Olga Besakoa Mahajamba, Riri Mangatsa, Apollinaire Tsararivotra, Randria Zanjes Ampijoroa Laka Kikony. Fanamarinana kely koa amin'ny Randria Zanjes. Makasitraka anao za Monsieur Randria Zanjes amin'ny Joro, amin'ny fanirina amin'ny tsara. Fa za tsy hanonona an'le tena Joro jiaby fa za koa miboaka eto za samborindre. Fa makasitraka Monsieur Randria Zanjes. Tombo Manaratsandry, Velo Antany Masaka, Bruno Mahavoky, Jean-Claude Akazomborona Mavozaza, Zandrikely Niketa, Andraibo Fokotany Sankoany, commune Katsepy Nazava. Ty koa mbola Jean-Claude Mangapaika RN4. Reo zany ianareo nandefa SMS dia ombako makasitraka tena makasitraka anareo tanteraka. Fa ny fanamariana kely dia izao. Isaka ny volana ohatr'izao zany
no mba miala-tsasatra kely manovojery tamin'ny heritaona dia ohatrohatran'izao foana koa no fotoana ahafahana makany aminay avaratra any fa raha vao tala kely latsaka orana io na anao tsy lasa na anao tsy tafipody ka sanatria mivava tsy hoe tesitra raha tsy heninareo tampoka fa efa mampilaza hoe mety tsy ho eto kely akarivotra ny fotoana tsy fantatro antena misotro ronono ty manko efa tsy misy an'le isam-bolana fa isakany mba misy kely occasion izy ny fitenenana dia zay no andehanako fa dia mampilaza anareo sady fanajana zay mifanomezako voninahitra ho anareo mpanaraka an'ity fandarana ty mbola averiko magnaro anareo mangataka an'le hoe avereno le loha hevitra zao avereno le loha hevitra zao efa nataontsika amin'ny YouTube izy io fa ny adresy YouTube angamba no ezahako averina foana ny hoe fanabeazana doria imanovojery zay rehetra vitantsika teto dia efa ao anatin'ny YouTube fa mandeha amin'ny Super fotsiny anao mba na mividy crédit kely dia mijery azy any amin'ny téléphone any an-trano any dia efa mahita azy zay sy zay indray zany ny zanam-pandarana antsika fa numéro ifandraisantsika tsy miova 032 44 759 83 034 84 759 82 ny antony dia zao mba hiantsona rizika mba hiantsona fahatsarana mba hiantsona an'izany hoe fanantenana dia tokony anana an'izany fahadiovam-po fahadiovan-tsaina miramirana zay no andrasan'ny fiainana amintsika nefany na mampiseho an'izay ary le andro tsy tafiditra amintsika mba dinio hoe misy olo mifo amin'ny 4 maraina mitady rizika direct izy mikaikindragnahary mivavaka nefany azadino fa mbola misy foana sakana mandalo amin'ny fiainany indrindra fa anao mifolo vo mifoa anao manao anao hieritreritra hitovy amin'ny namanao tsy mitovy mba dinio zany raha sanatria mivavaka nadiny lela any aminao manova tafiditra ao anatin'ny fototry ny fahafahana eo amin'ny fiainana zany araka n'ilay loha hevitra antsika androany hoe ny fototry ny fahafahana eo amin'ny fiainana mba ho tonga olona afaka anao amin'ity fiainana ity dia tsy maintsy mahita mazava ahafahana manavaka ny ratsy sy ny tsara rehefa anao manko anatin'ny aizina zany hoe fahamazinan-tsaina fahamazinam-po tsy voavaka anao ntsony ny ratsy sy ny tsara samyndray ampiasainao amin'ny fiainanao io aza dino fa ny fandoto ray tandroka tsy maleo ny fandio ray siny fomba fitenin'ny taolo zany hoe mora levo ny ratsy ny tsara zay ataonao mba ahatonga anao olona afaka mba mahaiza mamola tena mametraka amin'ny fanahy maha olona amin'ity fiainana ty mametraka ny saina enti-panahy amin'ity fiainana ty fa tsy sanatria ao anatin'ny fanirian'ny fahamazinana foana maro amintsika nefa n'izany maro ny mikopa-damba anatin'ny zavona manao zay tsy hifankahitana zany manimba amin'ny fiarahamonina hita zany iny nivo ny fiarahamonina iny zany hoe amin'ny tokony ahitana lalam-pahazavana amin'ny tokony zay ahitana lalam-pahamarinana amin'izay tokony ahitana lalam-pandrosoana fa faly mifaly avanja amin'ny lalam-pahaverezana fotsiny maro zany amin'ny fiarahamonina any manome lanja ny ratsy eo anivon'ny fiarahamonina anao iny zany ohatra mba miteny jaka mahatsara nivon'ny namanao atsika ny tokony anao nizondraka zao le manao ny ratsy mihitsy ndro toanany satria hanika tsy tia sojerena tsony izy amin'ny fiainana noho zay fomba tsy mety zay amin'ity fiainana ty dia mila mamafy ianao vao mijinja fa ny akamarony maro dia mijinja ny afafin'ny namany mamafaza voatsara amin'ny fiainana dia hijinja fahatsarana foana ianao mandritra ny androm-piainanao aza variana amin'ny zavatra mahafalifaly ianao foana zany manko ny tena tiany maro mampiadana amin'ny fo nefa tsy ahitany soa fa zay mahatsara zay mahasoa anao raha te handroso anao amin'ny fiainana zay ny torohevitra dia anananao ny fototry ny fahafahana fa misy anie olona milaza hoe manatin'ny fahafahana nefa
mbola anatin'ny fatorana efa taona maro anao ny andro ny fiovana tamin'ny fiainanao joya tsy nety tanteraka fa ny tena marina na io fiainana io koa ny mba miandry anao iova fa mieza atomboy zay araka an'le loha hevitra antsika teo hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato aza dino avako abe fa tsy misy maharitra zany ambony tany ty na io olona misy aminao io koa io tsy maharitra ne fa mila faharetana foana tahaka ny antsika olombelona jiaby tsy maintsy miala amin'ity donia ty fa maro ny manadino an'izany everiny mandrakizay izy eto fa rehefa tsy miala ao aminao zay matetika verimberiko hoe hoisy fotoana ialako eto am'izay fotoana zay tsy miala aminao ny fahendrena na io anao matanjaka be io anao mivola za aloha mafana anao maniraka ny ainao zany de iseky mbola ampisehina anao ndray andro agny tsy maintsy zany anao sika andeha boka anao vola zay jery linginakay masiaka iny zay siky tsara nentiny any mbola ampisikina anao babe fa aza mba kivikivy zany amin'ny fiainana tsy maintsy tafity anao fa mieza misy teny soratra masina zay miteny hoe ny marina ny maha olona afaka anareo fa anao zany raha fa mandeha amin'ny marina anao tsy maintsy tafa fa izay tsy manao marina amin'ity fiainana ty tahaka ny olona miady fasana ho an'ny tenany ny fahamarinana zany no tena jiro ampiretina mba hahafahanao mahita mazava amin'ity fiainana ty mifantoa am'izay rehetra eo ampelantananao fa rehefa izy fa tsy amin'ny tananao fa very ka vangoeny akasoparan'ny fiainana aza mitady aniny koa baba fa maro amintsika vangoen'olo kabary very raha nio ariny reny mivadika izy tsy akaraka fitoriana gauche fitoriana droite tribunaly farany antananao ne manaraka anao tokony ho lava andro iainana lasa maty tampoka vangoeny amo amin'ny alahelo zay tsy voahitsinao ambela ho any very na mamivery fa ny aminao eo io tsy maintsy mahatafita anao karaha misy alahelonao aza miady amin'iny olo iny fa tsangano ambony to tananao kaikin-dragnahary ankino amin-dragnahary ny tsy vitanao ntenentsika tamin'izay hoe raha io boky mpiainanao io hitanao fa nisy tsy mety aza mamadika pejy manoloa boky mihitsy am'izay tantara vaovao mihitsy nanoizanao amin'ny fiainana fa maro mama mitsy havadika pejinakay iny mbo tantara mitoy isaka ny misy olana na zavatra sedraina de aza miady fadio aza manangam-pahavalo na miady amin'olona fa dinio fotsiny fa misy lesona tsara foana azonao amin'ny alalan'iny aizanao fiainana tsara izy am'izay ireo olana sedrainao reo rehefa ianao mihay vitsy namana zay aza diny ty rehefa anao mihay tsy tiany olona amin'ny manodidina anao fambara zany amin'ny fahatsaram-piainana mifalia rehefa manomboka matotra manko ianao de matotra aminao koa ny fiainana fa mahatonga anao tsy mahazo fahamatorana amin'ny fiainana nanao ara tsy matotra aminazy ke afaka mifanaraka tsara amin'ny fiainana ianao rehefa matotra aminy rehefa manomboka tsy azoazo ny olona ianao de mifalia fambara zany fa misy zavatra tsara ataonao fa izy io tsy takatra ny sainy de sahirana izy fa taloha anao le raha misy zaka tsara andeha ataonao dalalotra enky lao le vidy tany za vidy trano za vidy tomobily ambaranao tian'olo zany zeny raha ataonao jiaby atao voan'ny kasety afeno anatina ao azambara olo atavolaninao hoe moanjaninao azambara azy fa rehefa tsy takatra ny sainy
zaka andeha ataonao fanakianana sisany ataony ianao na fanaratsiana laolina njary miavona bako mampadeko anakanety atanao tsy miavona alako laolo iny fa manino ma izy alanao boretony izy tsy mirata ka namaranatsika tahatsy tamin'izay moa ohatrany hoe vazivazy ray andalana hitako amin'ny Facebook le hoe soranao sa tsy soranao rehefa tsy mifakazo ianao de adiny atao tsy fanao reny fa kino amin-dragnahary manavotra anao amin'ny raha ataonao jiaby zay no hevitra antsika androany de no hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy amin'ny fiainana ty raha koa izy ty tsy maintsy asitsika loha hevitra kely ohatran'izany afatsika miombokevitra zany amin'ny zavatra entintsika mifampizara raha tany misy otsaka io tsy maintsy misy sahona io tsy maintsy misy sobakaka io tsy maintsy misy sahona rehefa misy otsaka raha tany misy lohany io misy lelany foana lalam-piainana zany raha tany misy olona io misy hevitra foana tiako tenenina amin'izany de ny hoe mandalo sedra foana ny zavatra misy eto amin'ny bon'ity tany ity maro ny ratram-piainana amin'ny olombelona amin'ny fiainana andavanandro nefa azadiny fa miasitrana izy ireny rehefa mipetraka amin'ny toerana tena misy anao ianao ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy amin'ity fiainana ty sahi manaiky ny tenanao sahi manaiky ny situation misy anao fa maro am'izao menatra ny tenany ary ny tena loza ia koa hieritreritra anao raha anao menatra ny tenanao noho ny situation misy anao rehefa nisy an'io hoe menatra ny tenany izy teraka miaraka amin'izay ny lainga asitrany baka raha jiaby tsy afaosany tegna mary teraka miaraka amin'io firiariana teraka miaraka amin'io resaka fietsaram-belatsy mba hahafahana mahazo zavatra jereo angeny fahendreny biby zay ny tomako anareo tsy mbola misy ary tsy mbola hisy amin'ny fody reny angalatsika lesona ka hoe amin'ireny tsy piritika moa filaza anazy ka naniry elatra amin'ny papango satria papango bavata be fa zay elatra nanany foana no anidinany fa jereo angentsika olombelona te anidina amin'ny elatra ny hafa foana de lasa mampifamadika ny lamina sy mifamaky araka an'le fanazavantsika teo lamina fanalana volombava fanapahana taretra fanalana volo famaky fanapahana kakazo be raha misy amin'ny fiainantsika izy eo ni lamina koa mila manapaka boy lamina koa mila manapaka kakazo bavata be famaky koa mila manala volo famaky koa mila manala volombava fanipaka ohatra amin'ny vavan'omby manoka manjary tsy ahitanao fiadanana zany manjary tsy ahitanao filaminatsaina zany manjary tsy ahitanao fivoarana zany manjary tsy ahitanao fandrosoana zany misy olona te hanadino ny fisinao io nefa ny anao koa tsy mihevitra ny tenanao tokony tsy manadino ny fisinao anao ary asehoy mihitsy ny mahanao ianao misy ny fanilikiliana any amin'ity fiainana ty tsy lavina zany mahatonga ny hoe nombo mahitsy le lafiny namany fa sitrana zany rehefa mipetraka amin'ny toerana misy anao avako zavatra vitanao amin'ny hafa nefa tsy vitanao amin'ny tenanao ata eo ny kabary rehefa olo hafa zany vitanao amin'ny tenanao tsy vitanao misy ny ratrany fivadipitokisany azo avy amin'ny fahatokisana olona loatra aza mamaly fambadika an'izany mety misy fahatsarana zay le hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy ratra ny tsirariny maro zany sitrana tsy kelikely zany rehefa tony ianao mila fitoniana zany fa tsy hoe rehefa tsy rany boka anao mitsendoatra eo anao ny raisina tsy ilaina ny fahatezerana amin'ity fiainana ty fa ny fanarenana no atao manohy ny adi-piainana zay no atao
nata mitomany ianao satria anao ny olombelo misy fo tsika mitovy jiaby fa zao aza mitomany amason'olo mitomany rehefa anao hitomany tsy zakanao raha nandalo aminao mitomania amin'ny plasy mangina mba ho lasa entona iny ranomasonao iny am'izay izy tonga amin-dragnahary any zay le hoe anatin'ny mangidy ny ahitana ny mamy iareto ny fomba fiasan'Andriamanitra tsy takatra ny saitsika zanak'olombelona mety kivy ianao am'izao ka misy ianao zao mety situation tsy de tsara fa manana faharetana mandrasa kely iny ianao tsy mieritreritra na inona iny mety misy fahasoavana tonga tampoko aminao tena tsy ampoizinao zay le hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy aza miandry zany hoe tonga aminao zay irinao amin'ny fiainanao zay anao vao mahay makatsirony ty fiainana ty maro manao an'izany lasa karaha atoezana tondro avy fa rehefa velona ianao anananao ny fiainana anananao ny fahavelomana de efa afaka makatsirony ty fiainana ty sady ianao aza miamby raha iriny jerinao jiaby iny tonga anao zay vao zay vao ravoravo godro satria tsy fantatra ny fotoana ialana eto de parasan daty manomboka zao dia azonao atao ny mifaly am'izay oampelantananao ratra ny irifiry ny alahelo na azo anao androany ho lasa hamafy anao be rampitso zany fa raiso amin'ny fijery miabo foana rehefa anao ny hoe ohatrany ataonay moa hoe taizandreny kely antena nandritra amin'ny fiainanay mijaly ianao satria babanao ndo tiany manangy iny fa tsy anao fa aty orina ny tena ahatsapanao hoe tsara le izy lasa zezika le izy dia raha ataontsika fanoarana amin'ny zavaboary ohatra hoe manga raha manga masaka lanjaina demi-kilo ny farany be indrindra ny anao fa 5 kilo noho n'iny zezika nandalovanao amin'ny fiainanao iny fa maro olona nahazo fiadanana tsara ny vony fahazazana fa am'izay izy sahirana fa agagany maro amin'ity fiainana ty io mahitany hoe anatin'ny mangidy ny ahitana ny mamy fa raha ianao lay miezaka mamadika ny zezika ho voatsara anao tafa jereo amin'ny fiarahamonina any samy mamerina ny tantaram-piainany jereo vorifolan'le niadana be teo iny nanakory izy am'izao jereo le folan'le nijaly be teo iny nanakory izy am'izao ndao hiara nitsy ndao hiara hitaiza amin'ny taranaka atsika nisy boky nysoratako zay boky io tany amin'ny taona 5 tany nanoratako an'io boky io fiainam-pivoaran'ny taranaka malagasy zay ny mbo hevitra n'le boky raha tambatra efa 12 taona lasa zay efa manamarina an'izany sady zao fiainana iainantsika zao tam'izany any nanoratra fa efa iainantsika am'izao nitsanga iainantsika am'izao zany de efa ambaran'io boky io tiako mba hanananao an'izay boky zay tsy hoe tiako za azo vola lafo fa mba ho piray ombinantoka atsika zany am'ilay filamatra am'ty hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atombo iaoreno atsarao aza mianto na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato fiainam-pivoaran'ny taranaka malagasy zay lay boky nysoratako tam'izay fa tena zao a mamaky azy mamerina mamaky azy tena lasa matoky tena matoky an'le nofo koa fa anana ho avy mamirapiratra zany le olona nakalisona tam'izay feiny de zao ny rehetra dia tanteraka fa mila finoana am'Zagnahary ny ady atrehanao anio de tsarofa tetezana hiapetanao makany amin'ny fandresena sy ny toeram-boninahitra rapitso io le zezika be io za eto tsy hoe mitory teny
za eto tsy manao darsa za sady tsy mahay no tsy manao an'izany fa trangam-piainana efa nisy valiny teo amin'ny fiarahamonina no ifampizarako aminareo mba alavirintsika tsiray mba hahafahantsika tsirairay zany maka lesona mba hampandroso amin'ny fiainana zay nge izy io alaivo sary an-tsainany hoe misy olona isam-paritany misy olona folo manao tahaka an'izao atao tsika zao manao fandarana doria tahaka zao miovane olo fa nitsika miandro manana toerana ambony eo amin'ny fitondrana vao hanao an'izany dominy rehetra iaina-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana averinako foana mba hampandroso amin'ny fiainana de mila mifanoro mila mifanampy ny antom-pisiany olombelona velona ambony ty tany ty nge de ny fifanampiana fa navadibadika ny vakivakim-piainana de lasa mifankahala lasa mpifahavalo fa ny tena ainga fototrany de fifanampiana za mo matetika averinako foana hoe ampianarana anao omena lesona de adinina zay mahatadidina atao hoe mahay fa amin'ny fiainana adinina vao maka lesona zay mahay maka lesona no tafita fa ny fitambaran'izy ireo de ny fahaizana maka lesona ireto misy karazam-piainana ahafahantsika rehetra maka lesona anaovako mari-pandrefesana mihitsy zany mba atonga atsika hoe tena anaiky fa zay tokoa ny tena mampandroso amin'ity fiainana ty zaraiko aminareo izy reto io Coca-Cola sotrotsika io tantaran'izy io de zao tany am-piandohana dia raiky amin'ny 30 tavoangy ny lafony nandritra ny taona ray tam'izany tamin'izy nanomboka am'izao Coca-Cola ny zava-pisotro be pisotro indrindra manerana an'izao tontolo zao de jerevo tsara zany deparany 31 bouteille no lafony mandritra ny taona ray ata olona nanao barany nafody mibara koa zany ro ranandalo fa zao izy tsy kivy nataony foana zay nataony de izy hitatsika am'izao io hoe zava-pisotro be pisotro indrindra manerana an'izao tontolo zao ny Coca-Cola raha izytsika ndray matoa Bill Gates io le nanao ny informatika io tsy navita fianarana tany amin'ny anjerimanontolo io tsy nanao étude universitaire io fa izy lay olona mpanan-karena indrindra manerana an'izao tontolo zao Bill Gates tsy mahay an'izany atsika Cristiano Ronaldo io le mpisoma boly io tamin'ny fahakely nefa nanonofo izy fa anakarembery zareo nefa ny tao anatin'ny jaly izy no nilazan'izany tamin'ny rainy papa tsika tsy maintsy ho mpanan-karena zany mba tenin'ny Cristiano Ronaldo tamin'ny babany de ta babany teny ty madaladala le kely ty de izy zao tanteraka zao Lionel Messi zay mako mpisoma boly de olo misoma boly jiaby ndro haiko tantara mpivarotra mpandroso kafe izy iny tamin'ny fahakeliny zay no niantoany frais de formation de foot tam'izany zany hoe mivarotra kafe karaha mabibao reo fa izy vola azony andesiny anaovan'ny formation tamin'ny école de foot izy zao lasa mpilalao fatadaza les meilleurs joueurs du monde tsara ny zany zany hoe tsy nandeha amin'ny fahatsarana ny andohany fa zany mpivarotra dité za tsy manambany hoe mpivarotra dité fa rehefa ataonao manampy sy manala mpivarotra dité sy Lionel Messi am'izao volanareo donc mahavandy la li manovo jery io fa tantara marina zany Steve Jobs zany mpatory andalana mpanasa tavoangany Coca-Cola io asany manao recyclage-n'io zany mpangataka sakafo am'ireny fiangonana reny any am'ireo fiangonana mizara sakafo masaka am'izao izy namorona an'le appel ifampiresahana amin'ny telefônina io izy io tatsika io faharetana fikirizana
natongavany am'izany. Io Tony Blair, asa nafantatrareo Tony Blair, premier ministre britannique azy io. Mpampianatra tamin'ny andron'izy mbola nianatra fahakeliny zany dia nameny mpampianatra ny anarana hoe monsieur l'échec, zany hoe raha mitsika ity adika amitsika ity zany de hoe io le ianao le olo-potraka io le olo-potraka zany. Nefa izy lasa premier ministre britannique après. Tsy fanomezako anao moral fotsiny zany rehetrarehetra zany fa tantara velona. Nelson Mandela nigatra nandritra ny 7 taona. Nefa iny izy lasa président Afrique du Sud. Gaga venao am'zany. Olo ampigadrana 7 taona, tsy ray taona, tsy roa taona, tsy telo taona, tsy efa taona, 7 taona. Lasa président de la République sud-africaine izy. Mike Admanga, mpamily fiarakaretsaka izy io tany amin'ny tany ohatrany chauffeur de taxi reny zany nahafantarany maro azy. Io no izany fianarany teny amin'ny anjerimanontolo. Zao izy lasa milliardaire, malaza be. Ny amarony fahapotrana zany tsy manimba ny fahombiazanao rapitso. Zay ny tiako asongadina. Ao anatin'ny mangidy no ahitanao ny mamy. Fa tsy mila kivy anao, fa tsy mila ketraka anao. Aza mijanona miezaka amin'ny fiainana, tsy maintsy tafita anao. Fa ny zavatra iresahako andreo rehetrarehetra reo tsy vandy fa isitomako ny sainao hoe ay olo jiaby io ata malaza mpanakarena zao nandalo désert jiaby avako hoe fazakadanain'olo fa ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy. Zay no mitondra anao amin'ny fiainana. Fa ndeha andramantsika indray manko ny hoe fanomboam-piainana ao anatin'ny mamy. Mbola tsy nahitako vahaolana io fa za ndray mba mitady domberina avy any aminareo. Ianareo zay manaraka an'ity fandarana ty mba raisony ity numéro ty 032 44 759 83 034 84 759 82. Zao no mba domberina angatahako aminareo. Anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy. Valiny mba italaoko aminareo rehetra de zao. Amarinao tamin'ny fiainanao ve zany sa tena tsy manaiky mihitsy anao fa tokony tonga de mamy ny fiainanao. Zay zany mba domberina irariko mba alefanareo amiko anatsarako an'ity fandarantsika ty. Averiko ndray mpandeha. Resy lahatra ve anao ary mba fanandalo amin'ny fiainanao ve fa ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy. Satria nitanisa zavatra maromaro za teo. Coca-Cola, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Steve Jobs, PM Tony Blair, Nelson Mandela, Mike Admanga, jiaby reny resahako nalaza tsara. Fa so SMS ry tompoko mba ilaiko zay. Awatra boribory ny am'valo. Makasitraka anareo naharitra ny aino. Ary makasitraka koa amin'ny fomba andefasanareo SMS ary manantena an'izay valy mpanontanina zay. Makasitraka indrindra tompoko.